Ny ao amin'ny mahakasika ny fitantanam-bola zany indrindra ny ao amin'ny ministère en finance dia tokony misy zany ao groupe anankiroa mazava tsara mihitsy. Ny anankiray zany dia mandinika fotsiny fomba ampidirana ny volam-panjakana, ampidirana vola ho an'ny fanjakana satria dia efa mandeha ny resaka fa tsy haharitra hatrany amin'ny volana janoary intsony ny vola tao ary efa mandeha ny resaka fa be dia be koa ny vola efa voahodina tao efa tadiaviny reny vola reny saingy izany moa tsy ho azo antoka hoe ho azo sa tsy ho azo satria lafin'ny politika izay noho izany zany dia misy vondrona zany ao tokony mandinika fotsiny hoe inona ny ampidirana vola maika ho an'ny fanjakana. Averindray mpandeha indray aloha fa ilay tolona nisy nitranga tamin'iny tamin'ity indray mitoraka ity dia samihafa no teo aloha nanana endrika hafa mihitsy izy ary azo lazaina hoe ndroso araky ny tokony ho izy mihitsy amin'ny lalana mandeha makany amin'ny fanovana fototra. Ny malagasy miaramiainga dia averindray mpandeha indray nahatsapa ary na mahafantatra ary nitolona tamin'izay ny hoe tsy vitana toko rery io na ho vitana sokajin'olona rery ny atoko ny tolona fa voalohany aloha tsy maintsy miara-miainga amin'ny malagasy rehetra iny izy iny nanomboka ny ara-miainga amin'ny malagasy rehetra tao anatin'izay ao anatin'izany ny MMM. Ny anjara ndraiky ny MMM dia ny hoe izay manoro lalana mahitsy mamindra aina izay ny tsy tatany sasany ary mbola voaporofo zay tao amin'ny 25 septambra any nakaty ny hoe misy mitady milivily izy ary misy karazan'olona maromaro zay manomboka ny sarongatra fa itsika rehetra ny samy mahatsapa fa tena mangoro vitsika mihitsy isaka mare tsaka mitsikafona le zava-misy amin'izao fotoana izao fa tena hay vola be sy toko soforoana ny nahodinkodina teto taminao ary tsy mahagaga zany amin'izao fotoana izao raha mirongatra arakaraka zany iny ko ireo le olona zay mitady mbola hanohy ny tantely havadrakotra ny firenena ka izay atao mahagaga adidiny MMM adidiny ary mbola tsy maintsy ataony araky ny voalaza teo ny hoe manjoro mampibiridany ireo ary lazaina hoe ambodiny to afody zanak'ondry ka raha manaka an'izay ve ny MMM dia hotsininy ary mino maromarina fa zay mahatonga andreo miraka izy ireo manenjika azy dia tena mazava be re tady merina indray le fomba fanao teo aloha amin'ny fomba hafa ao anatin'ny le hetsika le vahoaka malagasy ka raha fitinina zany amin'ny ankapobeny hoe tsy atao mahagaga mihitsy amin'izao fotoana izao raha ohatra ka ireo olona mitady andeha amin'ny lala mahitsy hitady ny fanovana fotony ty sy fototra fanovana fotony sy fototra an'ity fireneny ity ametraka an'izany no voentsika amin'izao fotoana izao fa tsy tokony eneny ko zay niepa ampiraviravin-tanana fa miasa aza manosika hijoro eo amin'ny zavatra zindry zay atao zay mahatonga andreo ny enjena filohany aloha voalohany iny satria iny aloha no hita zareo any hoe ndao atao aty tenenina hoe zao izao nataony MMM ao anatin'ity zavatra mitranga amin'izao fotoana izao tsy mahagaga reny tompoko tsy mahagaga tsika rehetra zao mahatsapa ary mbola mandeha eo amin'izao fotoana izao fa maro be mihitsy ireo fingapingana eo amin'ny filmakomanana na andray ny tena fahefana sy veraketana ny tolona zay irosona mandeha makany amin'ny fanovana fotony be dia be ireo sakatsakana ka tsy apetraka amina olona ray na amina olona roa ny any na koa tsy maintsy misy fitandremana mafy tena atao amin'izao fotoana izao ary zany anga mahatonga ny ohatra amin'izao tsy maintsy mitandrina tsara eo famaitsahana ny rafitra tokony atao satria maro loatra ireo sy mirongatra mazava zay mazava ny ao anatin'izay tena zay le izy tsy voandroany ny tolona ny malagasy miaramiainga fa efa nanao an'io tolona io izay andehanana ho any amin'ny fanovana vita ny tolona tena akanja ary namena sehatra mihitsy ny rehetra tao anatin'izay fitakiana izay fa tsy sanatria ny solatsolana ny andraikitry ny hafa tao anatin'le izy misy ny dingana manaraka indray zao ao anatin'ny hoe concrétisation n'le tolona manome zay mitantsorika rehetra zay vitanay amin'ny fahaizanay sy ny ainay rehetra manontolo dia ataonay ao anatin'izay le hoe atongavana makany amin'ny fanovana tena izy zay zany sy zany no lalan-tsaina mitondra ny malagasy miaramiainga ao anatin'izay ka lalana makany amin'izany fanovana zany ninninina hiatra ao anatin'le izy dia atrehanay araky ny tokony ho izy zavatra rehetra zay le miaramiainga zany dia ao anatin'izay zany ary zay ny tena fanirina ary zay ny tenenana hoe tsy atoko ray io na olona ray fa tena hoe tsy maintsy miara-miainga
ka le hoe appropriation'le tolona hoe zay rerina avy tany io na irinina no tsy antso misy tsy mety zay ary zay nyezahana itolona am'izao fotoana zay mantsy le izy hoe ny malagasy miaramiainga indray de mijoro e raha mbola misy olona manana heritreritra hanao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena de tena mijoro zay a hosakana ho an'ireny olo reny raha izany no anenjehana tsy mampaninona ao anatin'le izy a ho tonga any am'izay tena etaeta ny vahoaka malagasy fa ny amaraparantsika nresaka mialoha ny andraisana ny mpiaino ianareo ihany koa isan'ny hoe ny voy nandritra ny fitondrana teo alohany amin'ny hoe ilaina ny fametrahana ny fanjakana tandalàna ao anatin'izay raha ny hita aloha zany hatreto mandeha zay ina moa zany ilazantsika azy fanadidina maro samihafa miandro ny vahoaka amin'izao satria mandeha koa nresaka hoe ohatra lasa valifaty politika le zavatra misy eo ianareo antoko malagasy miara zay niteny an'izay teo ny amina hoe saropiaro sarotiny amin'ilay tolona ametrahana zay tantandalàna izay manahoana sy ahoana ny tena tokony rosoana ny vaholana ametrahana an'izay hoe tsy resaka alako biky sy tiako tare akory ilay fampiarana ny lalàna ny tenina moa nareo teo ny amina hoe na iza na inona rehefa nanao io ane le fanomezana anisan'ny takina teny kianja ihany koa ane ny fanomezana fahaleovatena malalaka ho an'ny fitsarana manao ny asa ny fitsarana tsy atao sanatria ambava fotsiny zany a fa zay zavatra rehetra zay ary efa voafe ao anatin'ilay hoe zéro tolérance ka na iza zay no nytakina de zay no atao tsy misy hoe arrestation arbitraire natao eo na misy zavatra alako bika tsy tiako tare sanatria fa rehefa mipetraka ao anatin'izay fanarahan-dalàna ihany no azahoana firenena vanina tsy sanatria anatina hoe fitsanganana rafitra tetezamita tahaka zao a andeha amafahana ny eloka zay nataony rehetra zay nanao tsy mety teto amin'ny firenena tsy ihany le izy ka zay nijoroana zay le fanovana de rehefa midona am'izay hevitra zay a na iza de zay zany ao anatinnationaly ny antoko malagasy miaramiainga tsy olana zay nefa ombeny efa nametraka hoe alefaso raha ohatra ka misy tao anatin'izay zavatra rehetra zay a ahafahana manenjika ao anatin'tena nitsoara de efa niteny hoe ary na ohatra ka misy zavatra iverinareo fa tsy mazava ny amiko de vonona zay ne le izy ary zay le fanovana dedavina ao anatin'ny ty fireneny ty fa tsy sanatria fanafenana ny mpanao ratsy fanaovana tsy maty manoty eto amin'ny firenena fa misy andraikitra tokony raisina mifanandrify am'izay fanontanina roa zany mipetraka am'izao fotoana zao nanomboka mipetraka de ny hoe iza ny nahatonga an'izao fahantrano malagasy zao de fa manomboka mamaly io ny olona hoe zavy ny atrany amin'ny commune io a atrany amin'ny commune na tsy aroa rahantsika raha madagasikara am'izao fotoana zao hoe iza ny nahatonga ny vanitokodena-bola sy ny sisa fa mifantanina raka ngeza be am'izao fotoana zao mipetraka amin'ny fitondravan-jakany io ary tsy maintsy ahitany valiny de ny hoe fa nahoana ary tsika mendraka avy ny ray mamaly azy fa nahoana ny nahafahandreo olo reo nanao an'ireny mpanotoko-donany reny nahoana ny nahafahandreo olo reo tena ny jalabina misy teo amin'ny anina satria ny malagasy mantra ka raha mitaky am'izao fotoana zao ny vahoaka malagasy ny hoe avereny ny vola de ho tsinony hoe domena tsiny hoe avereny ny volamena avereny reo are-pirenena rehetrretra de hoe fanenjehana olona hoe valifaty politika de tsy valifaty politika narotsika rehefa narotsika de nindrambola tany velany rehefa nindrambola tany velany tsika naodiny zalahy le vola de nalefa ny any Dubai nalefa ny atsy nalefa ny aroa de raha mitakitra tsika am'izao fotoana zao hoe avereny reo vola reny de valifaty politika ve tena zonony malagasy tantera satria malagasy ny zanakitsika ny taranakitsika no amerina andreny vola reny anyle izy any ka apetraka mazava le resaka ao anatin'le izy de zao anjaratsika am'izao fotoana zao a no manao nle resaka tsy iverenan'renitsony zay ahoana ny tsy iverenan'renitsony de apetrao tsara mihitsy aloha le rafitra le vodivato mba tsy anympazan-dralahy la misy trano anankiray tranobe madagasikara de atram'izay ralahy rehefa nahandro sakafo tsika ao anatin'ny tranobe madagasikara de asipon-dralahy ny ambaravarakely ny ena de ahoana ny tsy ahatonga an'izay tsony de le raha le trano ankeo manomboka mivava de hoe raha voatra mifotona ka io aloha mametra fototra vaovao zay le lalam-pandroenana vaovao adidiny io am'izao fotoana zao fitonam-panjakana io a mametraka zay lalam-pandroenana vaovao zay ao anatin'le izy ka zay le tiako ambara zany de ny hoe tsy resaka olona itsony misy itolona ty fa tena voalohany ino aloha de fa hatonga vatsaina ary fanetrena ny hoe tokony iova ny toetsaina
eo amin'ny fampitondrana tokony hivelatra ny tolona fa tsy hapetraka amina sokajin'olona ohatra anay zany hoe neny atao anatin'ny politika neny atao anatin'ny politika de hoe zay zany ny tompony misy zay na tonga génération zay da ohatrohatra amin'izao fotoan'izao reo ankizy zany reo zanaka zafikely ny tena ohatra hoe zafikelyka reo ny teny hoe tena tapidalakalezy zay tsy hitanao avinay ka tena rasinay an-tanana ty zavatra ty am'ilay fitakiana mety tsy ampy ny fahaizanay efa eo nareo hiara-tolona aminay de zay hoe reto zay volona iare-tolona aminareo amin'ny fametrahana ny rafitra vaovao alovany rehetrena alova fototra hatramina toe-tsaina hatramin'ny fomba fisainana hatramin'ny fomba fitondrana an'lay izy ka oa hoe tsy moro zay satria ny fitoram-panjakana am'izao fotoan'izao izy tarian'ireo le mpitondra izy minateminareo dia niezaka anao zay tsy niomanareo tsy niomana hitondra fanjakana mihitsy reo fa teo anatrehany le zavatra antranga araka ny voala zany dia nandraisiny ny andraikitra de hoe rehefa ndray andray ndo tohanandary reo zay le izy eny azako zay mahita hoe tokony tohananyreo nisan'ny mahavelom-bola ihany koa amin'ity zavatra nisy nanomboka ny 5 septambra ity niverina ilay fanarahan'ny vahoaka malagasy ny raharaha-pirenena ilay fiainam-pirenena raha tany alohaloany amin'ny hoe leo politika kivy amin'ny mpanao politika sy ny maro samihafa nitsapa amin'izao fotoana efa tena manaraka akaika n'ilay raharaha-pirenena ny vahoaka malagasy sarotiny ihany koa araka ny tenareo miaraka amin'ilay tolona ny nanao teto zany amin'ny firenena ialana amin'izay hoe mpitondra mipililapilila izay nomesehatra ny peno sika manomboka eto amin'ny 038 14 882 24 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 no afahantsika miditra mivatana ato anatin'ny fandarana mametraka fantaniana amin'reto vahintsika ireto na ihany koa mitondra ny toe-zava-misy fahitanareo ny raharaha-pirenena amin'ny ankapeny zany eto amin'ny tany sy ny firenena misy ny SMS voray eto amin'izao fotoana izao ny amina hoe manahoana sy ahoana entanina tranotsika rehefa manoratra SMS mba ho atao mazava tsara amin'ny teny malagasy tsara ho an'izay miditra mivatana dia entanina ihany koa ny amina hoe vonoana ny onjam-peo ary ao anaty finday no miaino antao ampanajana sy ampamendrehana tanteraka ny faneho-kevitra andao ary efa misy antsovonina ao raisitsika avy hatrany lasa ya dia ahoana ny fandeha toko ya lasa moa zay piano izay 032 12 19 no afahantsika miditra mivatana atao anatin'ny fandarana ndao ary efa misy ny antsovonina dia ahoana ny fandehany ahoana ny fandehany miaraba tompoko feno arivo tompoko dia misaotra betsaka amin'ny vahiny aloha fa ny mahafinaritra ny resaky le vahiny malala mianaka fa ny amin'ny voarisako dia amin'reto le mpifazavaza teny amin'ny 13 meta amin'ny sabotsy izy ary na ministry mifanapiazana taloha iny niko afata kely nareo mirahavavy aza mifita amina pombony tsy afaka nio miraikita ihany aza atao mihitsy zavapreny malalamy natrolona faharoany zany lo tompoko raha azo atao raha vana mihitsy ny assemblée nationale satria maro be reo mbola tsy maty voalava kibo maro tena maro tsy maty voalava kibo raha tsy mirava ny assemblée nationale mbola zava-toza nazo antiketo fa tena manaraka zany aleo iongana ialany mihitsy ny ACC raha izay ny préfet tokony alana mihitsy reo zany ny tena marina satria reo reo ny tena nanimba firenena teto na tonga amin'ny fahatolona teto ny ady izay ihany ny teniko ny misory aly reo fa tsisy alanan'ireo mihitsy indrindra fa reo lery mara hoe iovafo reo langolangony raha tita neny nafaty andraofony satria dia miteny anareo fa tsy mety mihitsy ny ataondreo aloha ngotona tany amin'ny fotony mihitsy reo misaotra tompoko ankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay raisitsika ihany raha misy ny antso vonina ao dia atakambatsika eo ny famaliana azy ndao ary dia ahoana ny fandehana mpanaraka mifandaharana zay avy ety Ambatondrazaka ihany madame Viviane ny tiako tenena zany dia izao mikasika n'ity fahondra ty mihitsy ty maina ministry maina ty ianao raha matoa maina be le corruption nataonao tao nampijaly an'ireo mpampianatra rehetra amin'ny nandritra ny fitondrana ny ndesinao
matahotra mafy ministry mena teo aloha satria misy lazainy tamin'ny conseil des ministres tamin'ny fitondrana hoe misy EPP manara-penitra misy roapolo natsangany manerana amin'ny Madagasikara dia aiza daholo le EPP manara-penitra navoakany tamin'ny conseil des ministres zany ka le vola nefany nalainjareo naterin-jareo tany amin'ny Jirama dia matahotra mafy izy dia zay mahatonga azy mandrangotra ika ho anareo mena fongory daholo le miaraka aminanjy satria ka le général ministère mena ao anatin'ny zavatra io dia fongory daholo alefatsy ny liste dia alefatsy any Ambotsiroatra retraite tsy azo atao anatin'io satria raha mbola reo miverinao tsisy raha manjary any le mena mikasika ny Jirama indray nefany na re mpiasa ny Jirama aza manaiky mihitsy narefa aleo aloha io vozongo akao io dia aleo miverina amintsika malagasy satria raha mbola re ihany ao mbola misy dia tana amin'ny filoha teo aloha io dia tsy mety milaminy Jirama io fahatelo mikasika ny Rinara Kotomanga aiza ho aiza le trano nataonao le nalainao takeriny tatia tamatata ao tamatazy mbola anatin'izany ianao corruption ezana be ianao miaraka amin'ny Hermady ka rehefa tratriny tsikofonina dossier-nareo dia lazaina hoe mpanao politika nareo tsy azy amin'ny atoko politika ary nareo mpanao politika na ny anjeranareo fa ny dossier ratsy maizina nataonareo hatrizay zay ngamba nefa makasitraka toko ankasitrana ny fanonkevitra ao anatin'izay raisitsika hatrany ny fandraisana ny antso dia rehefa avy eo atambatritsika ny famaliana ndahoary dia hoana ny fandehany miaraba tompoko iny allo ia efa tafiditra ianao eto ary ny fanonkevitra ay ridina vity tosianika manajanareo kolefem manajanareo koa MMN minay eo amin'ny foto-kevitray dia izao raha ohatra ka tiatsika ny ampitosa farany atao hoe refondation ao alohan'ny amina rehetrarehetra ho azy dia tsy maintsy azafady ao alohan'ny amin'ny zavatra rehetrarehetra aloha dia mataony tokotany ary zay dia manonona an'ireo geny zay dareo satria ireo sarotony mihitsy satria hoa io raha vao tsy mbola hitanao amin'izao io iza moa io secrétaire général ny intérieur amin'ny tokotany io zao mbola izy io mbola izy io fa itsika amin'ny tokony anorina hevitra manokana mihitsy amomba ny tsy afividana tokotany zany faharoa ho ana ety dossier ty zay dia mangataka mihitsy mialany chef district délégué sy le fokotany reo anakiroa reo ny tena davadozy ataty satria sorotena mpanjakana nge ireo tsy tokony hanao politika nefa re tena misalotra ny tena loko mihitsy atsotateraka mihitsy ny zavatra lokany kendrena raha ireo no mbola mipetrapetraka eo tsy mety rery ihany nefa zany fatao hoe era Madagasikara zany fa afaorony tokotany fa ho avy ny général hoy ny iranay kafina sotakolo